Mbola mitoy kosa ny tsy fandriampahalemana any amin'ny distrikany Miandrovazo faritra Menabe ny akon'izay vaovao izay no entin'ny ravak'Andriamanalina amintsika ao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Mbola mitoy ny asan-daly eo amin'ny fanafiana omby any amin'ny ilany atsimo andrefana nosiny indrindra fa ao amin'ny distrikany Miandrovazo faritra Menabe. Raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sous-lieutenant Razafindrasala Andriatsarazaka mpandrina zandarmeriam-pirenena amin'ny ilany avaratra ao Miandrovazo dia adala 12 izay mitondra basim-borona valo no nangalatra omby misy 530 atao amin'ny commune Soaloka distrikany Miandrovazo ny zoma 12 aprily lasa teo. Mizotra ny amin'ny fokontany firenena ao anatin'ny distrikany Tsoromandidy izy ireo. Nanao fanarahan-dia moa ny zandary roa tao an-toerana sy mivoaka ny olona misy 70 ka tao anaty ala tao Morafena, fokontany Besivo, commune Ambaravaranala no raikitra fampitifirana ny 14 aprily teo tokony tamin'ny Rora Tolakandro. Naritra ora iray ny fifandonana ka adala roa no namonany tamin'izany ary omby 13 no tafaverina. Ny omby roa ambiny kosa moa dia fantatra fa maty teny an-dalana. Ny 12 aprily teo dia fantatra ihany koa fa adala misy valo ny rongobasy atao no nanafika tao Antsakabe, commune Kavandra ary dahalo 12 hafa no nangalatra omby atao Andambomadinky, commune Solokatrany. Tafaradalana moa ireo dahalo ka mitotaly teo amin'ny 70 isa teo eo ireo omby alatra notarin'izy ireo tamin'izany. Atao Ambilorano, commune Kavandra no nisy ny fifandonana teo amin'ny dahalo sy ny Panaradi ka dahalo iray no namonany tamin'izany ary omby misy 20 no tafaverina, 20 hafa kosa no mbola karohana hatreto. Raha ny fanazavana trany, isan'ny mampirongatra ny alatromba ny toerana moa ny faratsian'ny lalana sy ny tsy faharakofan'ny tambazotra telefônina Telma, Airtel ary Orange ny toerana. Hita taratra tamin'ireo tranga ireo ihany koa fa tsy ampy ihany koa ny isan'ny zandarana toerana ka anentanana ireo andro maso bokon'olona sy ny mpitatana eny fotsiny hiara isa lahy hiady amin'ny asandalo.